Tsy nisy noraisana ireo entana tokantrano tamin'ity firehetana tanànan'ny trangany 2 Novambra lasa teo ity teto Ambodirotra, Ambotranjakana. Foana tao anatin'ny fotoana indray mpimasony ny arina hatramin'izay tsy manan-kailofana ary tsy afa-mianatra ireo zaza. Vary fotsy 900 kilao, tsaramaso maina 200 kilao, ny ampy kahier sy stylo, kojakoja fianarana ho an'ireo zaza mpianatra. Vonjovonana tolotry ny fiadidinan'ny faritra ALAOTRA MANGORO. Votsirain'ny tanana aza atao fanamanantsiny na dia kely tana manolotra. Hoy ny fiteny hoe tantely tapabata ny ambava mameno azy. Mitsinjy ny madinika ny fitondram-panjakana koa velim-pisaorana ny fitondrana isam-baratongany tarihany ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ireto vahoaka. Noho izany antony izany dia tonga ny faritra tarihin'ny tenako gouverneur Nanolotra Mangoro nanao ny hoe voninkazo mahatratra vary 900 kg sy tsaramaso 200 kg, cahier, stylo, ampy ny ankizy mpianatra sy ny kojakoja maro samihafa. Fanjakana tsy mijery fotsiny ka dia misolo tena an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izahay nitondra an'izany fanampiana ho an'ny vahoaka eto amin'ny fokontany Ambodirotra, commune suburbaine Ambatondrazana. Mila fijerena akaiky ny hanarenan'ireto mponina eto Ambodirotra ny fiainany indray. Mahavonjy-poditra fa tsy mahavita taona mantsy ny vonjovonana tolotra teto.